Ampifaliana ny ara-bananao a tonga soa eto amin'ny tambazotra serasera ny radio vaovao masoa ity a zandriken'i Jesosy Kristy tiana fanantenana ny miaraka aminao eto a noho ny toetrandro mbola mibalika aloha ny andro aty Antananarivo e saotra ny tompony amin'izany fa mety mivadika ihany rehefa kelikely a noho n'izay toetrandro izay moa hoe dia tsy nisy fiaonam-piaino tany ankasiny tsika tamin'ity androany ity a fa etsika asianao miaraka izay ny fandaminan'ny tompo dia akasitra antsika fa tsara io tompontsika io. Meko fotoana kely aloha ianao afaka mipartage, afaka mizara ny mivantana antsika mba afaka jereny hafa androany tsika asianao mantsy a anao zavatra manokana kokoa isika dia hitantsika eo raha afaka alefantsika matetitetika kokoa. Tsy hoe matetika kokoa manahoany rehefa hitantsika hoe mahasoa antsika ny androany a dia jerentsika indray ny amin'ny manaraka afahantsika manao azy régulièrement ve ny filaza azy amin'ny fotoana mazava kokoa. Ao ary partage vetivety aloha dia hivavaka tsika rehefa aveo a miandry anao eto e. Tsika ty ara-potoana raha tsy mampaninona anao a dia andao ary anomboka mivavaka tsika aloha anomboka mivavaka tsika hoe ataminao hoe fantaniana sy valiny no ataontsika an'io. Za tena tsy mahalala andao hiteny an'izay amin'ny tompo mihitsy aloha tsika tsy miseho mahalala mihitsy ary miteny amin'ny tompo hoe ampianaro angataka an'izay amin'izay so tsika ao anatin'izao fiarahantsika izao a misaotra anao izay efa nandefa ny fanontanianao tany amin'ny commentaire tany anatin'ny Facebook tsika tany a dia manasa anao ary angataka amin'ny tompo ny fitarihan'ny fanahintsika. Andriamanitra rainay a feno fankasitrahana anao ny fonay afaka miaraka eto amin'izao fotoana izao ankehitriny a hiaraka hiaino anao hiaraka hamantatra ny sitraponao hiaraka hitombo amin'ny fahalalananao a hiaraka hitombo amin'ny fanarahana anao a mankasitraka anao indrindra ny amin'izany tombo lehibe omenao anay misaotra ny amin'ny fisiana Facebook ohatr'izao ahafahanay miaraka na dia samy any amin'ny toerana misy anay any avy a zahay a any amin'ny toerana samy hafa be mihitsy fa ampiombonao tahaka ny Maria eo tongotra ho eto Jesosy ankehitriny a tsy hitany masonay ianao fa fantatra efa manatrika anay miara mivavaka ary zahay a tonga an'izao fotoana izao feno ny ositra ao a feno ny fanatrehanao fanamasina mitenena aminay rehetra amin'ity an'io ity sokafo ny mason'ny sainay sokafo ny mason'ny fanahinay amboary mihitsy ny fonay ho tany tsara manaiky ho ampianarinao zay tompo tompoka aty amiko aty mihitsy Jesosy a za te ho ampianarinao amin'ity an'io ity a zahay rehetra te ho ampianarinao meo le fanahy ny fanambarany zahay meo le fanahy ny fahendrena fanahy mahazo tsara le fanahy manavaka le fanahy ny fahalalana hiasa ty anatinay tsirairay avy zany dia ho hitanay mihitsy fa mitombo tsy mitombo amina fahalalana mahabe sainanay ka hitondranay ny mifirehare any zay an'io fa mitondra amin'ny fahalalana mahatonga anay afaka miantehitra aminao afaka mitombo amin'ny fahatokinanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ya andao ary iroso avy hatrany araka ny teneniko anao teo dia fanontaniana sy valiny ianao mamendrika fanontaniana dia za miezaka mamaly arak'izay fitarihan'ny fanahy sy indrindra tonga dia teneniko anao aloha hoe araky ny faharesen-dahatra rehefa miteny eto tsika dia aza misaina mihitsy aza eritreretina hoe tsy maintsy hoe zay ny marina indrindra raha miteny hoe hevitro fa ny fahatakarako izay tenenin'Andriamanitra zay no mahatsara indrindra ny hoe manana ny fanahin'Andriamanitra ianao koa manana ny fanahin'Andriamanitra dia mandanjalanja tsara eo anatria amin'ny tompo ary araka ny vavakintsika teo ny akatsika fahalalana eo anatria amin'ny tompo
voy ny teny any amin'ny Korinthiana voalohany toko 19 ary mianjiny voalohany ary samy faharoa ny manambara hoe ny fahalalana maninona ary eo mampieboebo za efa tena tratran'izany mihitsy taloha dia izany hitenenako anao avy hatrany hoe mitandrintsika amin'izany ary tsy mieritreritra hoe rehefa mahalala zavatra dia iseho hiteny amin'ny hafa hoe onena ihany ny marina fa Jesosy ny marina ndao ary misaotra ny zanako vavy anankiray misaotra ny zanako vavy anankiroa roa ny zanako zareo manampy aho anatin'ity direct atsika ity dia le anankiray tsy manoratra n'le commentaire anao dia maka ny fanontaniana dia misaotra azy Joanna kely iny Jaina kely indray manao ny lafiny teknika sorana ny tombo izany fanontaniana voalohany ary zao ny atao anatiny ato hoe ahoana kay ny fomba hialana amin'ilay hoe misy fotoana mazoto dia misy fotoana kamo mba te hanana fiainam-panahy matotra tsara zavatra pisy amin'ny fiainantsika senao tokoa dia tokoa zany ahoana ny fomba hialana aminy zay zavatra pratika taty amin'ny fiainako taty ny zaraiko aminao hoe tena zava-dehibe arak'ilay hitanao lay ao amin'ilay Hébreu toko 4 Hébreu toko 4 andiny faharoa ambiny folo misy an'ilay tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe lasa aloha sady vakiako ihany velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo ina zavatra raisitsika ao anatiny hitanao rehefa mandroso amin'ny fanarahana ny tompo ianao dia lasa tafanavaka avelanao miasa ny anatinao any ny tenin'Andriamanitra dia lasa tafanavaka ny aina sy ny fanahy mila avahana tsara mihitsy mantsy aty amin'ny lafiny anankiray andeha tsotsika hoe le olona le nofo sy le fanahy manavaka tsara an'izay avahany tenin'Andriamanitra tsara hatrany io ary mila azotsika fa miara-miaina hatrany ato anatiko ato izay nofoko sy ny fanahiko izay le nofoko lay mandeha ho azy ato anatiko tsy mila atao ninnininy le nofoko le efa zatra mitondra ny volant amin'ny fiainako le nofoko le tahaka ny efa hoe kapteny ny sambo ny fiainako matetika tsy hoe matetika hatramin'izany mbola tsy nandray an' Jesosy dia efa tao io nofo io mitarika amin'ny ratsy io ny kitikitihan'ny fahavalo andeha amin'ny ratsy fa io nofo io koa no mitarika ny tiako ambara tsy hoe mitarika fa io nofo io koa mahay manao tsara io mila azonao tsara fa tsy hoe nofo mira ratsy be total fa mety mahay manao tsara koa ihany koa izy fa tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra tena tsy hain'ny nofo na oviana dia ny manao ny sitrapon'Andriamanitra Romanina toko 5:15 zany ny dikany arak'izany dia ahoana ny ahatonga antsika hoe tsy misy fotoana hoe malaina kamo dia misy fotoana indray mazoto miala amin'ny nofo io rehefa ny nofontsika no mitarika atsika dia zay tsika fa indraindray mirehatra rehefa mandeha ny fihetsem-po mandeha ny hafanam-po mandeha ny inona le misy olona mankasitraka betsaka dia ohatran'ny mazoto le nofo no kitihan'izany rehetrarehetra zany rehefa indraindray tsy misy le zavatra ivelany mikopakopaka n'le nofo mba ho velona mba handeha kokoa zany ny tiako ambara dia iny fa kamo ndikany mila jerentsika tsara hoe raha ohatra ka misy fotoana malaina be mazoto be dia nio tsara fa ndrao dia nofonao hatrany ihany no mitarika anao ndrao dia le olona tranainy ao anatinao ihany izay tsy tatao ahoana kory fa mitarika ho azy atsika hatrany io ina zany ny zavatra ataotsika mila mandeha amin'ny fanahytsika ho ny Galatiana toko 5:5 aza eritreretinao hoe zavatra sarotra be zany mandeha amin'ny fanahy taloha zany resaka mandeha amin'ny fanahy zany tena mampieritreritra mihitsy ohatrany hoe zavatra lalina be dia mila ezaka tsy haiko be raha ohatra kay le zavatra sarotra atao be dia mila misaina zay tsika fa
fa andriamanitra tsy mampanao zavatra tsy possible ho vitatsika izany fa matoa sarotra be le izy a matetika ny nofontsika ihany zay miezaka ao anatin'le izy inona ndikan'le hoe mandeha amin'ny fanahy mandeha amin'ny fanahy dia mamela ny fanahy masina anjaka feno ao anatin'ny fanahiko avahanao tsara ny fanahinao sy ny fanahy masina rehefa nandray an' Jesosy ianao dia mitoetra ao anatinao ny fanahy masina dia rehefa mitoetra ao anatinao ny fanahy masina dia tsy hoe mandeha ho azy akory a fa misafidy mihitsy ianao manoloanana tranga anankiray zany io rehefa tsy mandinika ianao rehefa tsy manao fanainina ianao dia mandeha ho azy le nofo manoloanana tranga anankiray a dia misafidy ianao hoe avaiza ao amin'ireo ao amin'ny nofo sa ao amin'ny fanahy aiza ianao ny aka hery aka faharetana aka fahazotoana aka n'le zavatra tahaka an'ireny hoe matsaky ohatra hoe misy fatsakana anankiroa zany ao anatinao ao ny sary apetrako aminao misy fatsakana anankiray a fatsakany nofo mora ritra be misy fahazotoana azo alaina avy eo amin'ny fatsakany nofo a fa vetivety le izy dia ritra rehefa tsisy mahita le ezaka ataonao dia ritra izy rehefa misy zavatra hafa manitona azy dia ritra izy ao amin'le fatsakana anankiray indray tenenina any amin'ny Jaona 7 any tenenin' Jesosy hoe misy rano miboiboika rehefa minino an' Jesosy tsika dia lasa misy rano miboiboika ao anatintsika ao hoy tamintsika nandray an' Jesosy tamin'ny voalohany indrindra manana an'izay tsika ao anatintsika mitoetra ao anatintsika ao ny fanahy masina fa tsy midika hoe mandeha amin'ny fanahy avy hatranytsika fa isaky ny zavatra miseho a dia manana safidy foantsika hoe isam-potoana aiza ny aka atao amin'ny fatsakana mora lany mora ritra indrindra amin'izao vanim-potoana zao nge tena vanim-potoana ny fahamainana ara-panahy mihitsy zao hoe tena mora ritra ao sa atao amin'ny le tsy mety ritra atao amin'ny an' Jesosy hitanao ny Galatiana 2 iny amaranantsika ny fanontaniana kelinao iny Galatiana 2:20 le miteny le ainao tsenjery iny zay voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy izatsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko fa zay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy amin'ny dika teny ombonana izy mazava kokoa manambara hoe ny finoana zay ivelomako fa izay ivelomako ankehitriny dia ny finoany zanak'Andriamanitra la foi du fils de Dieu tsy ny finoko tsy ny fahazotoanao koa zany tsy ny fahazotoko tsy ny fiezahako hoe dia iezaka hivavaka miezange anao fa nga mavita tsisy 2 minitra raha afako dia matory ampitoerana ianao fa tsy zay ny atao isaky ny anao zavatra ianao zany dia mipetraka segondra vitsikely fotsiny teny amin'ny tompo hoe tompo alaiko any aminao le finoanao ny ampiasaiko le fahazotoanao misafidy amin'ny fanaininany anatin'ny sainao any ianao zany hoe andeha amin'ny fanahy zay ny fanontaniana voalohany iny mandrosotsika senao ahoana kainy ananana fo mahay mamela heloka ary koa ananana fiainam-bavaka feno fiadanana mety misy mifandray amin'ilay zavatra andresantsika teo ihany tena fototra be amin'ny fiainatsika ty resaka mandeha amin'ny fanahy sy mandeha amin'ny nofo ty atao azo antoka tsara aloha azo antoka tsara hoe efa ao anatin'ny fototra mazava ianao ina aloha le fototra le tenenany amin'ny Korintiana 1:7 hoe tsy misy manao fanorenana afa-tsy Jesosy Kristy ihany ndika ny zavatra resahanao hoe manana fiainam-bavaka feno fiadanana le nresahana teo aloha teo zany tsika miteny hoe mazoto tsara stable tsara ny fiainam-panahy io ianao miteny hoe ahoana le ahafahana mamela heloka hitanao mila miainga mazava tsara mifototra fa ny tendance tsy hoe aleo miezaka tsy miteny frantsay ary tsy afangaro fa miteny malagasy tsika ny zavatra mety mora mahazo atsika dia ity indrindra ho anatin'izao vanim-potoana iainantsika zao rehefa
milaza zavatra mitoriteny misy ten'andriamanitra be da be mandeha ny mitambazotra rehetra eny tena voazara ny ten'andriamanitra tsara tarehy. Fa hitanao ny olana raha ohatra ka mbola tsy lasa olona vaovao le olona, mbola tsy nanorina mazava ny fiainany tamin'i Jesosy dia lasa diso tanteraka ny sary satria isaky ny ahenao le teny izy dia andeha hiezaka. Ohatra zany zao, azo an-tsaina nge ny olona eo amin'izao tontolo izao raha mahalala an'izany na olona tsy kristianina hoe tokony mifamely rehefa atao taom-baovao iny dia zay ihany foana ny fiteny any amin'ny fivorim-pianakaviana sy ny sisa ndao hifamely misy hira tsara tarehy, hira tranainy, hira kalony fahiny, mifamela helike, mifankatiava ihany, aza tena tsara. Dia ao tsika rehefa maheno an'ilay izy dia inona ny zavatra malaky mahazo atsika, tena malaky nahazo aminy zany taloha, ndeha miezaka manao an'ilay izy. Misy karazany anankiroa ny olona miezaka dia eo ilay tandremantsika sainao tsara. Karazany olona anankiroa, karazana fahadisoan-kevitra anankiroa dia lasa tsy mety le atao. Le fahadisoan-kevitra anankiray aloha olona tena mbola tsy ao amin'ny tompo mihitsy le olona. Mety tsy azo an-tsaina akory hoe tsy ao amin'ny tompo. Araka ilay any amin'ny Matthieu 7:1-7:20 tahaka ny tena mpivavaka any am-piangonana manao ny asa rehetrarehetra, asa fanompona ny tenentsika sainao io araka amin'ny tenenin Jesosy hoe maro ny anao amiko amin'izany andro izany hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao fa zahay namoaka demonia tamin'ny anaranao, nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao. Dia hoe ny tompo hoe no tsy fantatro akory nareo hatr'izay. Dia io le tenentsika tsara hoe andao hitandrina fandrao dia andeha hiezaka anao sitrapon'Andriamanitra fotsiny tsika nefa mbola tsy ao le fototra. Le fototra dia inona? Le manokatra ny fiainana amin'i Jesosy, le manolotra ny fiainanao an'i Jesosy, le mamela an'i Jesosy hiditra ao aminao araka le Apokalipsy 4:7 efa nataonao ve aloha zay fanapa-kevitra izay? Fa raha mbola tsy nataonao mazava izay, za tena tsy miteny anao mihitsy hoe efa natao batisa ve ianao tamin'ny mbola kely, sa tamin'ny ianao enim-bolana, sa efa mpandray fanasamy tompo ve ianao tamin'ile feno 7 taona iny? Tsy maninona akory izany, tsy maninona ireny, fahasoavany ireny izay ny olana ao amin'ilay izy fotsiny dia nampiasain'ny fahavalony lasa fitaka, mamitaka atsika, lasa mampieritreritra anamy, mahatonga mieritreritra hoe efa ao amin'ny tompo nefa tena tsy ao amin'ny tompo. Tena tsy ao amin'ny tompo tokoa nge, misy fotoana raha tsy zavy hoe firenentsika sainao ohatry ty. Satria maninona? Satria be kristianina tsy tena izy. Le izy tsy hoe miseho inona hoe fiza zany ny tena izy ritiana. Le tenen'ny tenin'Andriamanitra ny tena izy, tsy hoe le ary amin'ny fiangonana ranona na le ary. Fa ny antsoina hoe kristianina tena izy dia kristianina nanaika, nanome ny fiainany negatifa sy ny pozitif, ny ratsy sy ny tsara momba azy manontolo nomeny an'i Jesosy, natakalo ny fahamarinan'i Jesosy. Le antsoina hoe kristianina tena izy dia izay nanokatra ny fo no an'i Jesosy dia nanaiky nandray ny fahamarinan'ny tompo, ny famelan-keloky ny tompo dia miova ny fiainany. Ny ahafantarantsika hoe tsy tena izy ary mila misaina tsara tsika sianao zao hoe sao dia tsika zany tsy tena izy zany. Aleo mandinika dia n'izao mbola velona izao aleo mandinika fa sao dia rehefa hoe tapitra nge ny fiainana efa ohatry ny akaiky any aloha ny tompo tena akaiky. Marana taso aman-tsara tongava Jesosy. Fa ndikan'izany mila miomana tsara tsika sianao sao dia tsika notenen'ny tompo hoe tsy fantatro ianao. Zany ny antsoina hoe problema be indrindra. Ataovy azo antoka tsara raha aloha hoe nanorina ny fiainana teo amin'i Jesosy tsika. Kristy ny fehizoro ny fiainanao. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia le lazaintsika teo hoe lasa le fatsakana misy. Hitanao any amin'ny boky ny testamenta talohany amin'ny Genesis any nisy fotoana
misy adina fatsakana mihitsy e satria mahafantatra daholo mahafantatra tsika rehetra samy miara-mahalala hoe ny rano ny fototra aleo tsisy jiro to zay tsisy rano eny hoe tsara ihany aloha jiramara misy ny rehetrarehetra satra ny tompo ok fa ny rano tena fototra de tamin'ny nisy fotoana ry Jakoba nisy adina fatsakana e fantatry ny fahavalo mihitsy anie fa ny fatsakana no rehefa tsisy akanao rano de vita ao fiainanao de ohatran'izay mihitsy inona ny tianambara aminao hoe rehefa nandray an' Jesosy ianao de misy fatsakanana rano velona miboiboika tsy mety ritra ao anatinao ao araka le lazaintsika teo de ahoana ny ahatanteraka an'le hoe mahay mamela heloka ny ahatanteraka azy raha afako le mandeha fanahy ihany ngamba hoy ianao hoe nenitiana akoranga mandeha amin'ny fanahy foana mandeha amin'ny fanahy foana ka zay le fototra sy zay nke ny antony fanahy masina e nga haitsika tia mamela heloko ty io raha ohatra ka olona raha ohatra le olona le heloka ka io tsy voahitsaka ao ve ny tongotro zany haiko mamela heloko an'izany ane hitanao ny nofinao ara de mety efa mahavita an'izany fa zao rehefa enjana be le izy ary rehefa tena akaiky anao le olona nanao azy azo tsika asianao tsara sarotra fa izao ndao tsika asianao hianatra tsika mpianatra teo vaovao masoa andao hianatra na zavatra bitiny kely na zavatra ngeza be le heloka miseho amin'ny fiainatsika le zavatra nataon'ny olona tamintsika ndao hianatra tsika hoe ao amin'le fatsakana mandray ny famelan-keloko ny tompo de le iny famelan-keloko ny tompo iny koa no ampiariko amin'ny hafa zay ange le zaraina tany amin'le hitanao le ohatra nomeny tompo ary amin'ny Matthieu 7:20 ao ane jerena vetivety kely Matthieu 7:20 nga Petera ihany tia mahafinaritra be ty zao ny teneniny Petera hoe anjiny faraiky amin'ny 20 manomboka Jesosy ny tompoko impiry moa no anontany rahalahiko amiko ka avelako izy hatramin'ny impito va mety hatramin'izay ngamba ny nofontsika mahay fa Jesosy ny teny hoe tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny impito amin'ny fito amin'ny impito amin'ny fitopolo hatramin'ny impito amin'ny fitopolo rehefa teneny zany de 70 fois 7 fitopolo impito miverina de nanao an'le fanoharana ny tompo misy ahoana hoe ny tompo ny fanjakany lanitra hoy izy de tahaka ny mpanjaka anankiray zay te handinika amin'ny mpanompony amin'ny volany raha vao nidinika izy de nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta ray alina talenta ray alina zany mety mifanahtsahana amina 10 millions de dollars azonao moa zany 10 millions de dollars azavadika ariary zany fa tonga de mivoraka ny lohanao vola be zany 10 millions de dollars zany le trosa de ahoana talenta ray alina de satria tsy nanakaloha izy de nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba mifanana ny rehetra andoavana trosa ay zay mihitsy mimendrika azy fa ahoana natao nikohaka teo anatreha le mpanompo nanao hoe tompoko meo andro fa alohako ny anao rehetra ary mitompony zany mpanompo zany de honena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy ohatran'izany mihitsy aloha zao tsika asianao tsika asianao nge manana dette trosa ny zavatra tokony alohantsika amin'ny tompo 10 millions de dollars kely fa rehefa zoina le izy raha ny fahafahatsika mandoa na mandra-pahafatytsika de avy eo rehefa matytsika de mbola mitoy miaina ela be mandrakizay ihany le zavatra mety ho vitatsika hoe andeha hiezaka anao tsara anonotra n'izany tsy mety rehetra nataoko tamin'i Jesosy zany nga mety tsy mahavita seke tsy possible mihitsy fa izao rehefa makeo amin'ny tompotsika de navotsotro ny tompo le izy navotsotro ny tompo teneniko anao tsara ny
ny dozy ny fahotatsika Jakoba toko faharoa andiny fahafolo angeno miteny azy hoe na marina amin'ny zavatra rehetra tsika nefa diso amin'ray loha dia meloka amin'ny zavatra rehetra Isaia 4:25 manambara tsara fa ny fahamarinanao io ary tsy ny anao ihany fi ny akoho eo anatrehan'Andriamanitra lamba miosondra matsiravina amin'ny tompo sao dia eritreritra hoe ohatrany metimety kokoa noho ny hafa eo anatrehan'Andriamanitra sobika ray ihany meloka fa izao tena tiany Jesosy tsika dia navotsony daholo zany rehetrarehetra zany navotsotry ny tompo dia tsisy eo anatrehany-tsony any amin'ny Isaia 9:30 izy miteny hoe nariny ny fahotatsika rehetra zany nariny tsara be io Andriamanitra io tena mahagaga ny fitiavana fa zao ngeny toy an'ilay izy hitanenantsika azy tsara nefa nono ny voaka zany mpanompo zany tsika senao nazo famelan-keloka io zany nahita mpanompo namany anankiray izay nitrosa denari 100 taminy $10 indray zany sandany zany denari 100 $10 ny anankiray $10 millions azonao dia io nitrosa denari 100 tamin'io nosamborony dia notrahoany norahonany zany sady nataony hoe aloavo ny trosako any aminao any fa ny kohaka le mpanompo namaly taminy fona hoe omeo andro afahalohako ny ianao nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy tany an-tranomaizina mandra-pandohany trosa no nahita andreo mpanompo namany no hitandreo mpanompo namany zay efa natao dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony an'izany rehetra natao zany dia nampanalain'ny tompony raha lehilahy ka nyteneny hoe ry mpanompo ratsy fanahy efa nafoky ilay trosa rehetra taminao satria ny fona tamiko ianao motsy tokony mba amindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao tahaka namindrako fo taminao dia tezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany trosa rehetra tahaka izany koa ny ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy nareo zavatra nyteneninao hoe ahoana kay ny ananana fo mahay mamela heloka ny ananana fo mahay mamela heloka le fanohatra amin'izay zany hitantsika tamin'ilay lehilahy teo satria tsy azo ny tsara ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra azy tsy azo ny tsara ny vidy ny prix ny vidy ny vidianan'Andriamanitra ny fanavotana azy tsy azo ny tsara ny sandany le famonjeny tsy azo ny tsara ny dikany hoe kristianina izy dikany hoe kristianina dia voavela heloka tsy azo ny hoe $10 millions ny navela tamiko dia $10 ve ny andeha indray andefasak'olona ny any am-ponja raha afako mahireza tsara ianao anao inona andeha hitombo amin'ny fahalalana ny fitiavan'i Jesosy anao ao ny fototra ao anatiny toy izy atsika zao letra raha resaka ato hoe mbola azo ny kristianina atao ve ny miova finoana hafa na dia efa vita batisa efa mpiandry ary mpandray aza olona ato amin'ny FJKM ay zavatra teneniko anao aloha le hoe miova finoana everiko fa le tianao ambara angamba tsy hoe miova finoana fa miova fiangonana ane le finoana mantsy ane raha afaka hoe io le mampatonga le fisarasaraham-bazana samy hafa ao anatin'ilay tantara ny finoana tsy tokony hiova mihitsy na kely aza raha ohatra ka miovitsika dia lasa tsy mety le finoana inona ny fototra mila jerena tsara ny fototra ary ato amin'ity radio vaovao masoa antsika ity dia zany le fototra izy araka ny lazaintsika atao amin'ny Korintiana voalohany 7 teo Kristy Jesosy ny fototra izay ny fehizoro indrindra Kristy no lohan'ny fiangonana raha ohatra ka miova amin'ny Kristy dia problema fa tsy mety fa mahavery dia ndikany mampirisika anao aza miova amin'ny Kristy mihitsy le fiangonana misy samy hafa samy manana ny azy samy manana ny rafitra ny samy manana ny
ny mety fotom-pampianarany andao ranga amin'izao tena andro faran'izao tsy ho isan'izay eritreritra hoe tena tsy mety mihitsy ny endrianina raha ohatra le izy ka manohatra ny baiboly. Manohatra ny baiboly zany amiko miteny hoe misy famonjena hafa akoatran'i Jesosy. Manohatra ny baiboly zany miteny hoe afaka manompo zavatra hafa ny tenanao mihitsy ny Andriamanitra. Zany manohatra ny baiboly zany. Manohatra ny baiboly ny hoe misy zavatra hafa omena voninahitra fa tsy Andriamanitra tokana fotsiny. Fa rehefa tsy manohatra ny baiboly ranga andao ajaina ny firoan-kevitry ny olona sasany. Ianao zany miteny hoe miova finoana na dia efa vita batisa. Everiko hoe ny zavatra any an-tsainao angamba ny tianao ambara mety hoe mifindra fiangonana hafa any amin'ilay fiangonana hafa izay mety tsy mitovy amin'ny fiangonana mety FJKM misy anao. Mety misy resaka batisa asitrika amin'ny rano, misy resaka hoe tsy le izy moa be le zavatra mampisaratsara-tsainy. Fa zao ny zavatra teneniko anao, mandeha any amin'ny faharesan-dahatra lalina tsara ny anatinao any. Raha ohatra ka mampisy fisalasalananao, za miova amin'izay efa anao eo fa izao fotsiny aza mihevy tena mihoatra noho ny sasany ao anatin'io. Ny tenin'Andriamanitra tena manambara amintsika tsara any amin'ny Romanina 4:10 fa ota zay rehetra tsy avy amin'ny finoana. Le izy tsy manota ny olona raha atao eo ambony lohan'le zaza kely le tanana rehefa atao batisa. Za mieritreritra hoe tsy any an-danitra amin'ny tompo raha ho an'ny olona mpanitrika ao anaty rano ny batisa. Ianao ve zany mieritreritra rehefa atao ohatran'iny le tanan'le pastera mpitandrina eo amin'ny lohan'le zaza kely ho anao zay morona ny batisana olon-dehibe any anaty rano dia mieritreritra ianao hoe any an-danitra ny tompo dia miteny hoe tena fahotana mahafaty. Everiko fa tsika ny eritreritra aloha fa aty amin'ny ilany koa nge. Mieritreritra ve ianao fa rehefa asitrika eo anaty rano ny olona rehefa atao batisa dia any an-danitra koa ny tompo iteny hoe fahotana mahafaty ty. Hitanao, ndao ranga tsy anaiky adalainy devoly amin'izany zay maharesy lahatra anao tsara arak'izay anazavananao n'io teny io fa zany resaka batisa zany tsy zany tsy alaliantsika eto. Tsy amin'le radio vaovao masoa ny andalianantsika amin'izay satria radio vaovao masoa mifampitantana amin'ny rehetrarehetra. Ato amin'ity onjam-petsika ity misy FJKM ato, misy FLM ato, misy Anglikana ato, misy fiangonana lehibe misy ekara ato amintsika. Dia ato koa misy fiangonana batista ato amintsika, misy fiangonana andeha atao hoe le fiangonana tatiorina. Itenenantsika aminao hoe zandriny zany. Andriamanitra ianao rehefa miteny hoe zandriny zokiny tonga dia misy sarina sekta be zany. Za koa mba nanao ohatr'izany taloha fa adisokevitra tena misy sekta mihitsy amin'ny fiainana. Fa za tsy manay koa adalainy fahavalo mampisaratsara ankoatr'izany intsony. Zao ny fantatro, Jesosy ny fototra. Niza mpiala amin'ny Jesosy dia za tsy miova amin'ny Jesosy, tsy mivady mponona mihitsy rehefa tsy Jesosy tsony ny fototry ny fiainany dia dikany amin'izay fotoan'izay tsy tena hoe iray zioga amin'ny za tsy miteny hoe tsy namana fa tsy miray zioga, tsy miaraka mandeha be zany azon'se toy izany. Fanontaniana manaraka indray, sitrapon'Andriamanitra avokoa ve ny zavatra miseho rehetra eo amin'ny fiainan'ny olombelona, indrindra ny kristianina? Lalina tokoa ilay fanontanianao. Mampieritreritra. Raisitsika ny Romanina 1:10 no amalitsika azy. Teny efa diso hainao tsenjery sao zay anjeny 4:30 le teny. Izy ny aviany zavatra rehetra, izy ny mihazona ny zavatra rehetra, ary izy ny antony zavatra rehetra.
izy lehibe daholo zany agna izy anie no membonahitra raha izay tenin'Andriamanitra izay fotsiny tenentsika aminao a dia valiana tsotra hoe eny sitrapon'Andriamanitra ataolo zavatra rehetra fa rehefa ohatr'izay dia mieritreritra ianao dia ahoana zany le za manota iny zany kinona zany ko sitrapon'Andriamanitra zany dia mety zany ko zay le mila azavaintsika kokoa misy zavatra aloha ravako tsy takatra ny saintsika misy zavatra tsy takatra ny saiko fa manampy abe asa raha efa ianao misy zokina mpianatra any ty dia nanampy abe foana no mizara anazy ny mahita an'le sary atao riana anankitelo ny fiainana raisina an-tsaina an-tsary rasy aloha raisina sary an-tsaina zay aty anaty sainao aty zany dia saininao hoe misy étage riana anankitelo ny fiainana riana voalohany étage voalohany dia le fiainana hita maso le zavatra hita maso inao zao mahita anahy kuku zay io le hita maso ny eo amin'io hita maso io ny safidiny olombelona no mandeha ao anatin'io tahaka ny hoe zay zany tena tsy hoe maso mandidy fa ao anatin'io ny zavatra hita maso dia miankina amin'ny safiditsika miankina amin'izay nafafintsika tany aloha tany zay njinjaintsika ianao zao ny safidy anokatra ny facebookinao dia etotsika sianao safidy zay ny eto amin'ny premier étage le fiainana hita sy iainana andavanandro raha hitanao ndony sady mijery any amin'ny bokyny Exodosy tsika Exodosy toko 9 ahitantsika sianao tsara n'izay sary zay Exodosy toko 9 resaka tamin'ny nisiny inona le loza folo tamin'ny talohan'ny alany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypte ty ao amin'io Exodosy toko 9 io dia misy fotoana dasany jereko kely misy fotoana i Farao manamafy ny fony dasy aloha hijery santony any fa ohatrany misy maromaro ihany izy atao anatin'ity vetivety sady mijery ihany anjininy 17 zao ny ahitantsika an'izay dasy aloha anjiny 15 anjiny 15 ange aloha zao eo amin'ny anjiny 15 amin'ny Exodosy toko 9 hoy ny omby asy tamin'ny Farao ratsan-tanan'Andriamanitra ty nefa niamafy ny fony Farao ka tsy niaino azy mirahalahy izy dia araka izay efa nolazain'i Jehova. Farao promettre nanome teny izy hoe alefa ny zanak'Israely fa kelikely indray tsy nanaiky izy rehefa mandeha ny zavatra nseho mandeha hatrany le loza ery amin'ny anjiny 17 ery dia zao ny teny hoe kanjo Farao nanamafy ny fony indray tamin'izany ka tsy nandefa ny olona. Eto amin'le riana voalohany zany dia manana safidy mazava ny olona ary io tena mampiavaka atsika sianao amin'ny biby. Ny biby mandeha amina instinct manatsaina ny biby fa manatsaina hoentin'ny filany hoentin'ny tonga dia tarihan'izay fotsiny fa tsy manan-tsafidy tsy mahay misafidy be fa tsika sianao no meny tompo an'izay safidy finiavana saina lalina tahaka an'izay tsika dia ao amin'ny premier étage na le riana voalohany misafidy tsika ary ao anatin'le safidy dia tahaka ny hoe raha ny fijery azy dia hoe tsy hoe sitrapon'Andriamanitra andraso aloha fijery azy
tsy hoe ohatrany hoe tsy sitrapon'andriamanitra zany fa sitrapony farao ohatr'izay le fomba fijery azy ato fa miakatra alohatsika ny fototra teneniko anao le nyteneniko tamin'ny voalohany sitrapon'andriamanitra daholo ihany ny zavatra rehetrarehetra dia avy eo azavaiko farany kely izy any farany fa eo amin'ny rihana faharoatsika asianao zao ao amin'ny rihana faharoa misy ady be miseho ao ny toerany ady eo amin'ny tontolony fanahy ny eto amin'ny rihana voalohany zany le hitan'ny masontsika izay manjaka ao ny safiditsika dia mandeha le afafy le zavatra afafitsika ao amin'ny tontolony rihana faharoa dia tontolony fanahy ao le ady izay mahatonga ny safidy aty amin'ny rihana voalohany olay safiditsika ao tsika ny tena mandeha ny fahavalo manipy an'izay rehetra azo atao misarika atsika amin'ny zavatra samihafa ao koa no miady ao le aty anatytsika zany dia miady ao amin'io rihana faharoa io Andriamanitra ao mitsangana ho mpitsara marina Andriamanitra ao aty amin'ny rihana voalohany Andriamanitra dia manaja ny safiditsika sianao araka le teniny any amin'ny Genesis toko voalohany rasony hoe Genesis toko voalohany zao le teny ao amin'ny 5:20 dia tsika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary aoka izy hanjaka amin'ny hazandrano amin'ny ranomasina ny voromanidina ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany tsika sianao nomen'Andriamanitra n'izay zosy fahefana manokana izay hanjaka fa tsika moa lasa nanjakazaka hanjaka amin'ny tany manontolo manaja ny safiditsika Andriamanitra ato amin'ny rihana voalohany ka zay safiditsika dia zay nijinjaitsika dia afaka miteny zany zao tsika hoe ohatra zany zao misy tovovavy kely miaraka amina tovolahy mbola tsy manambady ireo nefa miditra ao anatina firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana bevoka ary le ankizivavy sitrapon'Andriamanitra ve na bevoka azy sitrapon'izy roa aloha zay le hitenenako anao hoe atao tsy antsoina hoe solafaka indraindray amaivantsika ohatr'izany le izy fa le izy tsy resaka solafaka fa le izy resaka sitrapo dia ekena sy bebahana mazava eo anatrehan'ny tompo sitrapon'le olona iny fa zao nefa satria Andriamanitra manaja ny safidy navelan'Andriamanitra tsy hoe miechappe na tsy hoe ivelan'ny fifehezan'Andriamanitra tsy ao amin'ny rihana faharoa tenentsika sianao teo hoe Andriamanitra misy ho mpitsara marina manahoana izany ao mitsara marina hatramin'ny devoly dia tsarainy arak'izay mihitsy koa ny tsaran'Andriamanitra ny devoly rehefa ny devoly miapangatsika izay zavatra ataony andro aman'alina ka raha ohatra ka tsy misy tsika zany tsy manohatra ny tiako ambara hoe ny devoly miapanga andro aman'alina fa raha tsika sianao tsy miprezente tsy mampiseho an'le rano Jesosy izay hany manala an'izay fiampangan'izay miainao ny devoly ny tompo mpitsara marin'Andriamanitra amin'ny rihana faharoa zany angeny mahatonga antsika miteny hoe aza tenenina aza tandremo ny zavatra tenenina ianao zany miteny hoe za tena olona na andeha atao hoe ho avy zany zao ny cyclone tena idiran-doza mihitsy zao ny malagasy amin'ity tsy ameniny zany mandeha zany teny zany anaovako ohatra fotsiny raha zay ny teneninao samboro ny devoly iny dia miteny izy eo amin'Andriamanitra Andriamanitra zany ony atao idirana loza ondry zareo rihana faharoa zany raha ohatra ka tsisy manohatra zany teny zany na zay koanao hoe ao ny gera ny mandeha ny ady raha tsy misy manohatra zany dia zany misy eo tsika sianao manohatra an'izany amin'ny vavaka na inona samy andeha tafiotra ihany fa hafa no mandeha tafiotra miaraka amin'i Jesosy zay zao ny zavatra izy zay ny ao amin'ny rihana faharoa ady ara-panany ao amin'ny rihana fahatelo
any am'riana fahatelo le baroatoko faefatra andiny fahenina ambe folo ny misy any inona zay hitanao ny nandefasan'Andriamanitra an' Jesosy tety ambonin'ny tany a vakina ny baroatoko faefatra andiny fahenina ambin'ny folo zao le teny hoe ko aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'ny andro mahora. Inona ny dikan'io? Ny dikan'izany de hoe ao amin'ny troisième étage fomba fieritreretako ty ho mba hampazava azy tsara taty anaty saiko taty a de azavaiko anao ohatr'izay koa any amin'ny troisième étage na rihana fahatelo Andriamanitra de manjaka ho masy mandidy any no misy ny seza fiandrianana. Hainao zany seza fiandrianana? Any ny centre de contrôle ny zavatra rehetrarehetra ka hitenenany eo amin'ny Romanina 1:17 Andriamanitra no miazona ny zavatra rehetra. God is in control. Tsy hoe zany raha ohatra ka nandeha teny ohatra zany hoe nisy nanafika ny tranonareo sanatria zany nisy an'izay voatifitra tao anatiny ohatra ny ray mpianakaviana misy zavatra ohatr'izany tena sarotra be mihitsy no manaiky zavatra ohatr'izany hoe maty le ray mpianakaviana de hoe sitrapon'Andriamanitra de isaina hoe de zany ve zany Andriamanitra zany ve any anaty saintsika any zany mieritreritra hoe angamba ny échappé an'Andriamanitra angamba tsy tao anatin'ny contrôle tsy raha afako ao anatin'ny contrôle ny voafehany ny farim-piadidian'Andriamanitra de ny rehetrarehetra satria zany tenen'le Romanina 1:17 ny rehetrarehetra ny fiarim-piadidiny fantatrao ny dikan'izany rehetrarehetra zany ny rehetrarehetra ianao teny hoe ny rehetrarehetra afa-tsy rehetrarehetra indray izy raha izay ka ny rehetrarehetra mila rehetrarehetra mira rehetrarehetra dikany zavatra rehetra hatramin'izany zavatra tsy takatra ny sainao zany de ao anatiny navelan'Andriamanitra mitranga ao anatin'io misy ny seza fiandrianana any amin'ny rian'ny fahatelo fa izao mahafinaritra be amaranantsika ny ndresaka iny ity miinvité manasa antsika Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy Kristy hoe ndao anatona pahasahina ndao tsy hijanonao amin'ny rihana voalohany de hiady rery ao tsy vitanao to de resy anao tsisy hevitra mihitsy hoe manao an'izao ny atsy andrefana de anao inona koa ianao anoherana azy resy eo sa hoe hiakatra ao amin'ny rihana faharoa de hiezaka hiala amin'ity fahakizitinany ity hiezaka za aloha efa ela ny démissionna tamin'izay hiezaka zay fa satria tsy deuxième étage koa ny adiny mandeha troisième étage ny mandeha any amin'ny rihana fahatelo manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra ampahasahina mba azahoantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory azahoantsika famindrapo ihany koa zay ny amindra avako ndao hiditra manaraka indray tsika senao ary inona ny manaraka ato mba aza voalalindalina ny hoe kristianina fanatika sy religion de prospérité raha so aloha fa miverina mijery an'ilay question teo de mahita le izy hoe so de mbola tsy mazava aminao tsara raha so hoe averina teo amin'ilay teo aloha hoe zavatra miseho rehetra amin'ny fiainan'olombelona indrindra ny kristianina ve de sitrapon'Andriamanitra avokoa na olombelona izy na olombelona izy any amin'ilay sitrapon'Andriamanitra misy an'le hoe sitrapo ny karazana sitrapon'Andriamanitra zany azontsika klasina anankiroa lehibe misy ny antsoina hoe sitrapo tena any amin'le tena sitrapon'Andriamanitra tsara kasitrahana ny marina lay nokasan'Andriamanitra azy tokoa fa le anankiray any amin'le hoe sitrapo permissive na hoe avelan'Andriamanitra miseho fa na izany na tsy zany daholo voafihan'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra tsy hoe mihoatroatra aloha Andriamanitra oay tena tsy nampoiziko koa hoe 17 taona le zavavy iny de bevoka tao tsy mikiky loha Andriamanitra tamin'iny fantatr'Andriamanitra ny zavatra niseho fa hain'Andriamanitra ny mampiodina io zavatra rehetra io tsy hoe hainy fotsiny efa vitany ny planiny
tsy takatry ny saintsika ho azy zany tsy hoe rehefa manototsika dia eo Andriamanitra voataitra efa tany anatiny efa fantany sarotra be mahazo tsara n'izany tanteraka fa everiko fa manampy anao ihany le riana teo ndao hitra amin'le manaraka aritsika hoe mba hazavao lalindalina ny amin'ny hoe kristiana fanatika sy ny religion de prospérité. Le hoe kristiana fanatika mety tsara ihany za moa hoe zany zao zasy ny baiboly ihany aloha zao miaraka eto hita maso dia ny fanan'Andriamanitra ny manampy antsika. Le hoe fanatika ohatrany hoe teny manambara hoe tena raikitra amina zavatra na amina olona na amin'ny firian-kevitra anankiray ny fon'le olona anankiray dia tahaka ny hoe tsy miova tsy tafatodika n'aiza tsony fa ao hatrany ao ihany sady ao hatrany ao ihany. Rehefa mandeha be loatra andrasiny hoe hitanao ny teny hoe loatra mihitsy na hoe trop too much ozy izy ny teny anglisy. Ny zavatra loatra amin'ny ankapobeny misy fomba fiteny frantsay zay hoe tout excès nuit. Ny zavatra loatra be loatra dia manimba, tsy nikasain'Andriamanitra ho be loatra ny zavatra amin'ny antonony tsara hatrany. Hitanao any amin'ilay Petera 1:5 rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra mampitandrina antsika. Petera miteny hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha mierona tahaka ny liona mitady izay harapany. Ndikany iny teny iny amin'ny teny fototra milaza raha tenentsika tsara hoe inona ny dikan'ilay hoe mahonona tena dia hoe zafatoko andao équilibré ianao, voalanja tsara amin'ny antonony ohatran'ireny fandanjana ireny. Tanao ilay fandanjana akondro atao akondro atao amin'ny ilany dia atao vato mizana atao amin'ny ilany, raikilao ny lanjainao dia asiana vato na raikilao dia asiana akondro dia milahatra tsara ohatr'izao. Zay izy ny antsoina hoe équilibré na hoe lanja marina izy amin'izay. Le tenin'Andriamanitra amin'ny Petera 1:5 iny manambara hoe andaontsika sianao ahony tena ho équilibré tsara fa rehefa na tsika latsaka aty mavesatra loatra le akondro na le vato mizana ny tsy ampy na le vato mizana indray mavesatra loatra dia mitongilana maka aty, isaka na mitongilana tsika rambosany devoly risea tonga dia mora azony fa izy ange mandehandeha mieriny raha vao tsy équilibré mibalance amin'ny fiainanao rambosany devoly. Zavatra nahazo matetika be loatra zany tamin'ny andro taloha tany inona no miseho mahay tenin'Andriamanitra ianao, manana tena ao tsara ny fotom-pampianaranao zany ny eritreretina nareo rehetrarehetra tsisy mety daholo ny nareo. Hitanao mipozin'izay mieritreritra hoe mavesatra be ny adiny ianareo maivana be. Finona fa zay latsoina hoe resin'ny devoly tao anatin'ny poziny friare any tahaka an'izay le zavatra miseho raha ohatra ka tsy équilibré tsika. Ndika ndra miresaka an'le hoe inona le hoe kristiana fanatika aty amin'ny lafiny anankiray mety raha tena le teny hoe fanatique zay tiako be raha ohatra ka afaka anjery dictionnaire fa tia moa zany tonga dia zay commentaire atao dia tsy afaka anjery dictionnaire dia zay fahazahoako azy tsara ty anaty saiko aty fotsiny. Le fanatique raha zavatra hitondra any amina lasa loatra le izy tena mila manaraka an' Jesosy ary tena aporisihana tsy aporisihana inona fa everiko fa tsy fahotana mihitsy ny adala ampity amin'i Jesosy satria Jesosy adala ampity amiko. Fa lay heritreritra hoe kristiana fanatika matetika mantsy fomba hitsarany zao tontolo zao any olona zay manaraka ny tompo araka ny tokony ho izy
ty resaka hoe kristianina fanatika ty de ohatrany hoe olona tsy hay atao ninninna rehefa tonga amin'ny fivorim-pianakaviana de izy tsy mba mety misotro tsy mandihy de avy eo tenena hoe reny fanatika reny azonao ve le ambara hoe fanatika amin'ny fomba fijeryn'ny hafa raha zay le fomba fijery a za koa zany fanatika fandraso a fa le lazaintsika le tena hoe fanatika am'le teny voambolana misy zavatra negativa tsy tsara ny ambadika satria raha hitarika amina lasa zany ngeny mahatonga ny sekta avy eo hoe misy zavatra kely fantatrao de tsy misokatra amin'ny zavatra hafa ntsony ianao fa mieritreritra hoe zay ny antsona hoe izy ary zay ihany nefa ny zavatra marina fantatro ange na de efa amapolo taona niarahana tamin'i Jesosy ary anga zany midika n'inona mbola kely ihany ny zavatra fantatritsika senao 0,tron 1% amin'ny fahamarina amin'ny tenin'Andriamanitra ny haitsika so de mieritreritsika hoe mampianatra tenin'Andriamanitra be de hoe zay ny amalitsika n'iny resaka kristianina fanatika iny inona ahoana ho ny aza voalalandalina zany hoe religion de prospérité ndikany hoe mety adika am'le fomba fiteny hoe filazantsara ny fahombiazana ve fomba fiteny azy matetika amin'ny teny malagasy le hoe religion man tsy tahakany hoe fomba mpivavahana fa resaka hoe fivavahana mifototra amina amin'ny fikatsahana fitahiny zay angamba le hitenenana azy izay misy fitaka be ao ambadika tandremo andao hitandrina tsara tsika tenin'Andriamanitra tena mametraka mamerina imbetsaka mihitsy fa tian'Andriamanitra ho tahintsika nalain'Andriamanitra ho azy isika hanambarany fahatsarany hanehono ny fahatsarany isan'izany fahatsarany zany igoa hoe migoka ny fitahiny amin'ny fiainatsika ny tiako ambara aminao amin'izay lafiny voalohany zay de izao misy fitaka ao ambadik'ilay izy le fitaka ndikany hoe fitaka misy ampahany marina nefa tsy marina daholo ny fitaka ao ambadika de isintona na lay religion de prospérité araka antenenanao azy lay le fivavahana mifototra amin'ny fitahina isintona na hifantoka amin'ny fitahina fotsiny ihany hifantoka amin'ny hoe tia hanompo an'Andriamanitra mba ho tahina zay angambany mety amin'ny tinana azy tsotra ny olona manaraka ny religion de prospérité de mivavaka mba ho tahina de zay le zavatra mamitaka fa satria tsy zay ny fototra ny fidianan'i Jesosy atsika le fitahina raha avako tena omeny tompo tsy mila enjehana zany tsy mila enjehana ary amin'ny fiangonana ary de ary amin'ny fiangonana ary de tsy mila enjehana amin'ny hoe andeha ary anao fahafolo-karena de andeha anao anty mba ho tahina zay tena diso tsy mba ho tahina ny antony fidianan'Andriamanitra atsika fa nofidintsika mba ho azy amin'ny fananganana anaka hoy ny amin'ny Efesianina de ny fitahina bonus omen'Andriamanitra atsika maimaim-poana miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra hafa rehetra Jesosy rehefa foiny ho atsika daholo ny zavatra rehetra fa hitanao le olana ao anatin'lay hoy aminao hoe mamitaka le izy lasa tsy tonga saina akory ianao fa mitosika manosika anao hivavaka anao ny asan'Andriamanitra de ho any am-piangonana anao zavatra anankiray le tosika manosika anao de tsy ny fitiavana an' Jesosy fa ny fitiavana ny tenanao saino ange ny olana amin'ny religion de prospérité de mitondra ny olona hifantoka amin'ny tenany izay tsy misy mahasamihafa azy amin'ny new age sy ny sisa ihany nge zany raha afaka hoe iny zany nouvel age fivavahana hafa ihany zany isan-karazany mifantoka amin'ny tena ahoana ny atao mba
tsisy problema tsony ahoana ny atao a mba ho voalohany ho fatraniko ia ny olana kely tsinona dia tsika malagasy ao anatina fantrana lalina dia lasa milendalenda zany rehetrarehetra zany lazaiko anao fa misy vaovao tena mahafaly Jesosy ange tena maty ho antsika ny tompo nampahantraina ny nanaiky nahantra ny tompo no ny amiko sy ny aminao mba hampanakarena antsika lalina be zay teny zay Korintana voalohany toko 7:5 zany tantaraiko anao zany fa zao ny tandremo a tsy hampanakarena anao ka hoe lasa hoe manakarena aiza kortina meu moto ary a meu telefona iPhone 12 zao a ny fitiavan-karena le arena eritreretinao zay fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra tenin'Andriamanitra tsy alaina tsy kelikely ohatr'izany fotsiny hoe nampahantraina ny tompo mba hampanakarena midikany mila manakarena fa raha ohatra ka kristianina mahantra dia tsy normal misy ampahana fahamarinana misy tsy normal aloha raha kristianina hoe tsy mihinan-kanina maraina atoandro hariva ninina mihitsy misy tsy normal ao anatin'izany fa zao nefa tsy midika mihitsy zany hoe lasa miliardera daholo tsika senao anika rehefa tsy miliardera tsika dia tsy kristianina tsy zany ny ten'Andriamanitra men'Andriamanitra anao io resaka harena io rehefa zaka ny fanahinao fa izao le hoe hampanakarena ange tohizana tsara ny Korintiana voalohany toko 9 iny tsy voalohany zany ka Korintiana 2:9 tohizana amin'ny toko 7 dia ahitantsika tsara hoe aika ny antony hampanakarena ho an'ny hafa mba hatonga anakarena amin'ny asa tsara azoto amin'ny asa tsara rehetra fa tsy hoe ny franc-maçon ihany no mazoto amin'ny asa tsara franc-maçon zany tsy kristiana fa zavatra manokana ivondrona ny mpanakarena dia indraindray tsika mahita zany za koa mba teo tandremo dia ina le tenentsika hoe le antony le hoe mba hampanakarena antsika nge tsy ho antsika safady ho an'ny hafa io zavatra nananao io ho an'ny hafa amin'izay fotoan'izay rehefa resy lahatra ny fitiavan'i Jesosy ianao dia hoy ny Jaona voalohany toko 5 andiny voalohany izay rehetra tia izay niteraka Jesosy le niteraka antsika indray dia lasa zanak'Andriamanitra tsika dia tia izay nateraka ihany koa indikany hoe tia an'Andriamanitra dia tia ny hafa anika rehefa manana iny ananako iny fantatro loatra fa tia ny Jesosy iny ho zaraiko amin'ny hafa homeko ny hafa porofoko amin'ny hafa fa tia ny Jesosy zay ny antsoina hoe fivavahana normal ravako zay ny tena fiainana kristianina tia ny Jesosy dia porofoko amin'ny fitiavako ny hafa zany dia omeny Jesosy arakaraky ny hafoizako any hafa mafoy ho an'ny hafa ny amenon'Andriamanitra ho anahy dinio tsara aloha ohatrany tsy manana foana ve sekely amin'ny fiainana dinio tsara ve ianao ve manana le filozofia an'le hoe manome sa le mieritreritra hoe taio atompo andeha ho anao an'le asa sy fampahirezana mihitsy azo mba ho tahian'Andriamanitra diso paika total raha zay ndao ary tohizanandray mikasika ny fomba fitafy ohatrany ahoana le fitafy maha-kristianina ahoana momba n'le pataloha azo anaovana ve sa tsy ahoana ny tokony anaovan'ny kristianina tsy hoe tsy azoko tsara ny zavatra manahira-tsaina anao le fady ve manao pataloha sa manahoana raha vehivavy ianao betabe ny resaka azo atao momba an'izany ahoana ny fitafy maha-kristianina zao ny tenentsika natsoina ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 4 iny angamba ny zavatra amezantsika azy
tsy amehezana azy moa fa mety misy zavatra fatarian'ny tompo ihany fa le anjiny fafito fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Ahoana ny fitafy mety amintsika? Fitafy mampiseho hoe masina. Dia eo zao antsika samy manana ny sarany anaty saina. Masina, lava zipo be zany tiana. Zany izy lefa niteneniko, tsy tokony hanao pataloha fa tsy masina re. Ndikan'le hoe masina, aza eritreretinao inona re le filaza azy amin'ny teny frantsay hoe sainte ni touche ve sa ino? Sady me ihany ameritreritra azy. Le izy tsy resaka hoe lava zipo na be pataloha, fa resaka hoe mampiseho ianao hoe voatokana ho an'Andriamanitra. Zay fitafiana ankasitrahan'Andriamanitra, fitafiana mampiseho hoe voatokana ho an'Andriamanitra. Ao anatin'io io tsy misy andao tsy raisintsika hoe zao ndidy amandalana, rehefa zao centimetatra karaha ny halavanao 1m48 ka le ziponao tsy ampy 10 centimetatra dia manoto ianao. Zany ny antsoina hoe ambany lalàna raha afaka raha tsy fantatrao. Fa tsy kasenao ny Romanina toko fahenina tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Le dikan'le hoe ambany lalàna indraindray nge zavatra tsy tenenin'Andriamanitra akory dia tsy kasenao ny mamorona an'izao didin'olombelona rehetrarehetra izao dia tandremana mafy. Tsy natao hanavesatra antsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Le ao ambany fahasoavana tsy resaka hoe zay le teniny tiana alohanao mini jupe zany zao tandremo sao dia misy mifampiteniteny fa tsy ambany lalàna hony. Ny zipoko zao 20 centimetatra ny halavany. Masina ve ianao rehefa manao an'izany? Saininao ve hoe rehefa mijery anao ny olona dia mahita an' Jesosy izy? Zay nge dikan'izany hoe masina, tsotra be. Mahita an' Jesosy any ambadiky ny fiainanao ny olona. Mahita izy hoe olona voatokana ho an'Andriamanitra ny fiainan'iny olona iny. Tsy vao mahita anao izy dia choqué be. Ahoana zany ifehezantsika an'izany rehetrarehetra zany? Samy manana ny vanim-potoana ny fotoana rehetra. Ary amin'ny testamenta taloha ny bokin'ny Deutéronomie zao misy an'iny mihitsy dia zany mampieritreritra anao eo nareo lehilahy. Tsy hoe nareo lehilahy. Ny vehivavy zany tsy mahazo manao fitafian-dehilahy. Zay le izy. Hitako mihitsy fa mampieritreritra anao zany. Zao raha afako. Lay tenin'Andriamanitra nge fiainane, tsy didy amandalana. Didy amandalana hoy ny teny Timoty miteny ihany Timoty voalohany ve misy an'iny hoe ny antony didy dia fitiavana. Io zavatra io tsy hoe dikany raha izany zany tsy mahazo ny pataloha mihitsy fa azonao an-tsaina moa tamin'ny fotoana nanoratana an'izany bokin'ny Deutéronomie zany. Ianao ve mba efa nijery film Jesosy taloha e? Ianao ve efa mijery film ana Jiosy? Film an'ireny Baiboly ireny? Ianao ve mahita hoe manao pataloha ny olona tamin'izany ny lehilahy? Any anaty akanjony ihany izy angamba manao caleçon tokoa misy an'izany ao anatin'le akanjony arona rehefa tenenina le akanjony mpisorona. Fa iny jereka anaty Baiboly hoe tsisy resaka mihitsy hoe pataloha. Aseho iana amin'ny Baiboliny sera misy resaka hoe pataloha. Misy? Zay keliko za mampime. Tsisy ao. Satria le izy resaka kolotsaina. Fa ny lehilahy tamin'izany manao roby lava be, akanjo lava be, izay le anaovana. Dia ahoana zany ny tenenantsika sianao hoe vehivavy tsy mahazo manao fitafian-dehilahy. Mila saintsika tsara le izy. Miainga ao anatin'le kolotsaina, le civilisation mandeha ao anatin'le izy. Raha atao afoezana zany rehetrarehetra zany dia izao re. Zao andao andehitsika amin'ny feritreretana ny hafa.
zay nydikany hoe miainao ambany fahasoavana. Olona nandray fahasoavana ianao a dia maika izara fahasoavana ho any hafa. Ny fekanjoko ary ve, ny fekanjoko ve rehefa miakanjo ao zany dia tsy misaina anahy, tsy misaina fotsiny aho hoe zao no tiako anaovana, faly ianao tsara, tsy faly ianao tsy rarahako, tsy zany. Olona tsy kristianina mieritreritra ohatr'izany, fa mieritreritra tsara hoe za efa ny tompo a. Midikany hoe mandeha tsy natsoina ho amin'ny fahalotona fa ho amin'ny fahamasinana, mampiseho an' Jesosy aho zany a, dia mahatonga ny olona tsy eritreritra zavatra mifanohatra ny amin'ny tompo e. Raha ohatra ka resaka pataloha no mahatonga anao choqué a, choqué zany rafako raha manahira-tsaina anao le teny frantsay dia mahatonga anao tafotohana da manao pataloha izy nefa mandeha mivavaka, na hoe manao pataloha tsotro zao fotsiny. Dia zao raha mahafantatra anao a amin'ny fotoana rehetra izay faneraseraako aminao a, na ririnina be aza ny andro, tsy hanao pataloha hitanao a, mety asiako pataloha ihany any anatin'ny akanjoko any a, fa manao an'le akanjo tsy hatafotohana anao e, satria ny akanjoko a haneho an' Jesosy aminao, ka raha ny akanjoko ny tonga dia manakana anao tsy hahita an' Jesosy aty amiko a, dia tsy mety zay. Ary ny tanjoko ihany koa ahatonga anao ahita hoe manandanja amin'ny fiainako ange ianao e, manandanja amin'ny fiainako ianao. Midikany andao tsy resaka standard hoe mipataloha, mizipo, fa andao le am'le tsy hanafotohana ny hafa e. Romanina 4:15 a miresaka momba an'izany hatrany hatrany, miresaka momba an'izany hoe andaotsika tsy raha aty amin'ny 5:15 aty zao ny resantsika ohatra, Romanina 4:15 zany teneniko anao zany a. Raha mampalahelon-dralanao ny fihinananao dia tsy mba manaraka ny fitiavana intsony ianao. Mety tsy fihinanana ihany, resaka mihinan-kisoa nge ao anatin'izany e, resaka be da be, resaka akanjo, resaka taovolo, resaka maquillage, resaka zany rehetrarehetra zany. Indraindray tsika asianao avy dia te hanoratra didy aman-dalàna, raha miloko orange amin'ny volonao a, tsy tafiditry ny lanitra ianao, tsy hitako ato zany. Na miteny ianao hoe raha ny volonao manao rasta, tsy tafiditry ny lanitra, tsy hitako ato koa zany. Fa izao nefa raha manafotoana ny madinika ny tompo ireny ianao dia mendrika asiana fikoseham-bary be atao ny vozonao ato dia atsipy any anaty ranomasina. Ny important amin'Andriamanitra tsy le resaka hoe rasta ve volony sesa, sa nalamaina tany amin'ny coiffure, sa nangitaina natao frofro be, tsy zay. Fa ina ny antony anaovana sehan'iny? Juste ho hita ve? Juste hiteny ve ianao hoe zay mba tiako? Raha zay mba tianao fotsiny teneninao dia mahita an'ry olo ry ianao. Ry olo ry nge tafotohana be mahita anao rasta be nefa ianao mpanompon'Andriamanitra e. Za aloha zao dia tsy ahitana manao rasta be aloha ianao raha ohatra ka izay. Le izy tsy hoe ratsy, fa izao raha mahatafotohana ny hafa tsy ataoko. Tena afaka manao a, fa raha mampalahelo anao ny fihinanako, za zany sa mihinan-kisoa mihinana, fa rehefa miaraka aminao tsy mihinana, tsy mahafaty ahy mihitsy tsy mihinana mihitsy, tsy mahafaty ahy koa zany dia tsy mihinana juste ho anao. Zao le tenin'ny tompo hoe aza ny fihinananao nanombanao azy, fa efa maty Kristy hamonjy azy. Aza ny fekanjonao rangany hanombanao ny hafa, efa maty Kristy hamonjy azy. Dia zay ny atsika, sainy tsara ary. Tian' Jesosy ve ianao eo mpanaovana ny mini-jupe iny? Tian' Jesosy ve ianao hoe atao lava be le zipo dia asiana dakany be? Tian' Jesosy ve ianao rehefa manao an'iny pataloha mifinjifinjy iny, fihinana tianao hitan'ny olona? Jesosy any anatinao sa fitombenanao? Azafady to dia hitsika ohatr'izany mihitsy le izy. Fa indraindray tsika mampiomehy
zay lasitsika kristiana sy ny ira profane ira profane zany ira tsotra andao ataontsika hoe klasy atsika hoe ira zao tontolo zao re tena fady atsika kristiana ve ny miaino an'ireny aloha verintsika senao tsara ny koritiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo da sokely aloha fa tsy sao de tsy zay koritiana faharoa fa tsy rasoloka misy ten'andriamanitra jerena aloha koritiana voalohany toko fahaenina ary sesy zany fahandininy faharoa ambin'ny folo mitovy amin'le akanjo sy ny resaka sy isan-karazany teo ihany hira zany aloha resantsika fady sao de manao lalàna vaovao koa ary tsika senao ty eno ny tenin'andriamanitra koritiana voalohany toko fahaenina andininy faharoa ambin'ny folo zavatra rehetra azoko atao nefa tsy de ary masoa avokoa ny zavatra rehetra azoko atao nefa za tsy mety andevozin-javatra na inona na iny lafiny anankiray tany antsika zany hoe fady ve lazaiko anao tsy fady ka le hoe fady le fady lazainao mantsy raha hoe tsy mahazo tsy mahazo mira zany mihitsy tonga de makany amin'ny afo be indraindray tsika senao nke tena mampime mihitsy tsy zay le izy ka tsy zay le hevitra ny zavatra rehetra azotsika atao azoko atao manao an'izany azoko atao ny mihira hiran'izao tontolo zao fa zao le tenin'andriamanitra ny zavatra rehetra azotsika atao fa tsy de ary mahasoa avokoa any amin'ny tesalonianina raha tsy diso any misy an'izay tesalonianina mbola zao aloha ny tesalonianina voalohany toko fahadimy andininy faharaiky amby roapolo hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy zay tsara iny aloha hoe mamantatra ny zavatra rehetra de koritiana lasolony hoe jereko kely voalohany toko fahafolo misy an'izay andininy fahatelo amby roapolo hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso azo atao daholo zany ny zavatra rehetra ny dikany tsy hoe fady tsy hoe le sary hoa tsy ambany lalàna tsy any amin'ny hoe tsy mahazo misotro labiera tsy zay le sary raso aloha fa sautezitra be daholo ny vokofoko manga tsy zay le eritreritra tsy le hoe tsy mahazo raha mbola zay nentinao mandeha mizotra mitondra ny fiainanao de rehefa azo any anatin'ny sainao any hoe eto amin'ity sehatra ity kosa tsisy miteny tsony tsisy mahita tsy ataonao le izy mora latsaka ianao ny dikan'izany fa zao ny zavatra rehetra azo atao za tsy manaiky andevony zavatra na inona na inona tsy manaiky ho andevon'le izy zany ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy mahasoa avokoa ary tsy mampandroso avokoa de miteny nefa ny tenin'andriamanitra hoe aoka ny zavatra rehetra atao ho amin'ny fampandrosona ka izao no izy mampandroso an'se manao inona raha zany zao le hira hoy taminao tamin'ny voalohany araka tsika teto androany ny faharesen-dahatra aty anatiko ny zaraiko aminao za koa tamin'ny fiainako fotoana lava tamin'ny fiainako ny arako tamin'i Jesosy za 20 taona nandray an' Jesosy efa nisy fotoana soamantsara hoe adolan-tsento ohatranao tanora be ohatranao tena efa nisy fotoana manana cahier de chant de misy ny hiran'izao tontolo zao be da be ao anatiny efa misy fotoana tamin'ny andron'ny kasety tamin'izany de manangona enregistrena fa satria tia miaino an'izany koa fa izao no izy raha avako za manokana de ny any safidy hoe ny zavatra ampandroso ahy ihany ny zavatra ataoko ary araka ny efesiana toko fahadimy efesiana toko fahadimy le manambara amitsika hoe dasoloha fa misy moka manaikitra misy moka ty antranonay aty amin'ny andro atoandro tsy maninona akory efesiana toko fahadimy zao le tenin'andriamanitra hoe
andiny fahadimy ambe folo manomboka mamaky tandremy tsara ny fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka rarotiny andro azo anaova-tsoa fa ratsy zao fiainan'izao noho izany dia aza manao adaladala fa aoko fantatrareo izay sitrapony tompo ho anahy zany ny andraisako ny hiran'izao tontolo izao araka le teny anankiray tany amin'ny Tesaloniana fantaro ny zavatra rehetra tsy taloha tambola terisaina atao hoe terisaina misy période be ny fiainako zany tamin'ny fiainako misy période misy vanim-potoana nanana an' Jesosy fa sady misabaka be tamin'izao tontolo izao koa betsaka tamin'ny fiainako tia izao tontolo izao nefa ny tompo miteny hoe aza tia izao tontolo izao sy izay eo amin'izao tontolo izao ny tenin'ny tompo miteny Jakoba 4:1 hoe tsy fantatrareo fa ny fisakaizana amin'izao tontolo izao dia fandrafinan'Andriamanitra raha na iza te ho sakaiza n'izao tontolo izao dia fahavalin'Andriamanitra izy haiko za mitenin'Andriamanitra any taloha fa tsy haiko ny nampiatra azy fa zany sabaka be tamin'ny fiainan'izao tontolo izao tsy mety zay période manaraka indray vanim-potoana manaraka tamin'ny fiainako azoko indray le izy dia tery ahoana zao le fahateren'ny saiko manaraka an'izay lasa raha vao misy hiran'izao tontolo izao dia ohatrany hoe tsy mety zaniry zany tsy mahazo mihainao zany ny sofiko raha ny anaty bus dia mety lasa tahaka ny tsy mahay mitolere nefa mitolere ahoana moa hoe milefitra nefitsika nge miaina eto amin'izao tontolo izao za tsy miteny anao hoe ndrasy fa ho avy eo amin'le fahatelo vanim-potoana fahatelo ny fiainako dia hitanao kokoa le izy vanim-potoana faharoa zay zany tena terisaina hoe hiram-pivavahana ihany ny hira raha vao tsy hiram-pivavahana ny alefanao dia any amin'le taky ny eritreritra hoe maveranao ny amin'ny afo be ohatr'izany angamba le saiko tamin'izany tsy tena zay koa le fomba fisainana aty amin'le fomba fisainana mety mbola atao amin'ny tompo mivoatra ny saiko amin'ny manaraka fa aty amin'ny dingana fahatelo azy zao aty amin'ny vanim-potoana fahatelo amin'ny fiainako izay mandeha any anaty bus misy hiran'izao tontolo izao mandeha tsy hoe tsy tiako ny miaino an'le izy fa tsy any anaty koa le tonga dia ohatrany le tonga dia ohatrany hoe mitsara be hoe ratsy tsy any anaty koa tena azoko be mihitsy le olona mihira an'le izy dia azoko be koa le olona miara-mihira an'le izy ao anaty bus angamba dia mihira mandeha le hira tena tiany dia mihira be koa izy tsy lasa mitsara an'le olona ohatr'izay tsony hoe le olona tsy zany ho ny hirany fa azoko le any anatiny fony satria zao mbola tsy raiko piti amin'i Jesosy izy ny zavatra niova tao anatin'ny fiainako rahavako lasa raiko piti amin'i Jesosy raiko piti hoe tena niraikitra tamin'i Jesosy ny foko ny fitiavako dia nidikany araka io Efesianina 5:5 io za manararoatra ny fotoana rehetrarehetra mba hahafahako miteny amin'i Jesosy hoe tiako izy zany resaka hiry zany tsy laniko tena mifona mihitsy miteny aminao fa raha iza aloha dia tsy ahita hirahira n'izao tontolo izao mihitsy ianao satria zao tsy efa nanapa-kevitra hoe tsy ho laniko amin'izany ny androko fa raha mbola hira koa dia hira ho an'i Jehova hisotra an'i Jehova lalandafa eo ambavako mandraka hariva amin'ny fiderana azy io zany tena resaka finiavanao sy ny toeran'i Jesosy amin'ny fiainanao tsy manana tsy mitsaranao raha ohatra mbola tsy any anatin'ny fonao zay fa manentana anao hoe ndao fenonan'i Jesosy fa tsy mahafaty antoka ny zavatra tenentsika sy anao manaraka amin'io resaka hira io zavatra manaraka sary jerena le Filipianina 4:1-5 zava-dehibe zao le Filipianina 4:1-5 hoe farany rahalahy na inona marina na inona manakaja na inona mahitsy na inona madio na inona mateoty na inona tsara laza raha misy atsara-panahy raha misy dera
dia vero zany. Baiko ny tompo zany a. Baiko ny tompo miaraka tsara any amin'ilay Romanina 12 hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny olana mihitsy a amin'ny hira, ny zavatra tsy hoe olana moa e, fa ny zavatra mitranga amin'ny hira. Ny hira mantsy zavatra ataontsika eto ambavy eto a, izay ny hafaran'ilay izy tsy sainina akory ara fa alefa fotsiny tenenina. Ny olana dia ity, raha fiderana ny tsy saininao fa teneninao fotsiny tsy voarain'Andriamanitra mihitsy a. Fa raha teny fotsiny teneninao, tsy saininao zany fa teneninao, voarainy tenanao le izy. Andrasiny hoe nandeha zany ny hira anankiray, dia mampiseho miteny resaka alahelo, resaka hoe za moa dia nisarahanao, dia indrisy fa dia tsy haiko daholo e, ty raha-pitiavana rehetrarehetra ty, na resaka hoe lasa mivazaha, mivady, zany le hira. Tsy miteny hoe maninona le izy, fa ny tiako ambara aminao hoe le hira, ny fandrika any anatin'ny hira tsy voasainanao akory fa eo ambavanao azy le izy, ohatran'ireny any amin'ny dosy ireny, nefa tsy azonao an-tsaina fa aikay manomboka mibahanao anatin'ny eritreritrao zay le izy. Rehefa mibahanao anatin'ny eritreritrao a, dia mitondra ny fomba fiainanao zay le izy. Izay ny tenenan'Andriamanitra antsika hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, manavao ny saintsika. Tenin'Andriamanitra no manavao ny saintsika. Dia za manokana aloha aleoko mieritreritra tenin'Andriamanitra, aleoko mihirahira fiderana. Soa ihany fa misy radio vaovao mahasoa, dia misy rakom-peo be da be koa a. Tsika manana rakom-peo fa sao dia misy fotoana ianao mety tsy maheno RVM a, sady nanao rakom-peo vaovao mihitsy tsika, misy rakom-peo mampahendry zay a, boky ny ohabolana zany no singanina tsirairay tao ny thème misy hoe lainga, vava, dia zany enona foana zany, manavao saina miaraka amina hira voafantina. Misy rakom-peo tsy mamelanao irery zay le lohatenin'le rakom-peo, afaka enonao zany. Misy ny fanafody ny fahatezerana, fahakizitinana, tsy fahakizitinana fa iny ty izy, fahakiviana e, dia inona koa, tahotra. Misy rakom-peo ohatr'izany vokarintsika radio vaovao mahasoa, atsika mpiaino, famille atsika mpiaino, fianakaviantsika mahazo azy. Ianao zany e. Fa ny tiako ambara hoe misy an'ireny a, satria zava-dehibe mihitsy ny zavatra averimberintsika ato anaty saintsika ato, ary ny hira maka toerana be ao anatin'izany. Dia izay le tenen'Andriamanitra amin'ity Filipiana 4:5 ty hoe ndao zavatra manakaja, mahitsy, madio, mateo-ty, tsara laza, misy hatsara-panahy, misy dera, zany no fenontsika ny fiainantsika. Araka le teny ao amin'ilay Efesiana 5 teo ange ny toyan'iny ange raha avako dia izao hoe le hoe amin'ny 15 sy 20 aza ho mamy divay nareo fa zany dia misy fanarana-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fenona ny fanahy, ka mifampilaza amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho amin'ny tompo. Gamby zany tena mazava be mihitsy. Le fiainana kristianina nge tsy hoe indraindray hoe filinina ko aloha zao, dia za aloha zao mbola tsy filinina Jesosy mihitsy fa mbola filinina ny tenako fotsiny. Tsy ohatr'izany le izy. Tsy hoe mipetraka eo ambony W dia eo ihany le W-mpiangonana, dia eo ihany le fiderana miainga, fa fiainana zany, fiainana. Dia ndikany a, ndao hianatra an'izany tsika hoe teo feno ny fanahy, feno ny fiderana ny fonao. Mbola te hanohy tsika sy ianao a, efa kelikely ihany ny fotoanantsika fa angamba fanontaniana farany ty. Za koatra be resaka be, minao fa mahay zavatra koa ianao e. Ny maha-kristianina ve ho le fanontaniana ato midika fa tsy manoto intsony na tsy manao erreur intsony, satria maro no miteny hoe rehefa misy tsy mety ataon'ny kristianina hoe zany hoe misy tsy mety ataon'ny kristianina hoe zany no mba mpivavaka. Zany aloha fitenin'ny olona tokoa, rehefa tsy misy tsy mety ataontsika dia hoe zany ve no mba mpivavaka. Rehefa kristianina ve dia tsy manota intsony? Jaona voalohany ny teny an'izany, ka ny teny mifanohatra amin'izany ny tiako ambara aminao. Zao le tenin'Andriamanitra, Jaona voalohany 1:.
raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy atao anatintsika. Indikany hoe kristianina tsy hoe tsy manota intsony, fa nidikany hoe kristianina dia mpanota navotan'Andriamanitra dia ny tonga marina ao anatrehan'Andriamanitra satria nandray ny fahamarinan'i Jesosy. Fa mandra-piala antsika aty ambony tany izay tsy hanesorany tompo mbola tsy hanesorany tompo atsika aty satria mbola manao asa ao anatintsika ny tompo, mahatonga atsika manamasina atsika mba hiamitovy amin'i Jesosy Kristy hatrany hatrany. Fa araka nambarako anao tery aloha be tary hoe aty anatintsika foana ny nofo, mandra-piala atsika eto ambony tany, sady misy nofo ato, misy fanahy. Ny nofo tsy mahay afa-tsy manota ny nofo raha afako. Manota zany midikany hoe tsy mahatratra ny marika. Mety manota amin'ilay endrika eritreretin'ny vahoaka azy fa mety tsy manota araka ny eritreretiny koa, satria mety mivavaka ianao nefa manota, inona koa ary zany teneniny tiany zany. Rehefa nofinao no mibaiko anao dia milatsaka amin'ny fahotana foana ianao zay satria tsy nahatratra ny marika Andriamanitra. Satria mahay mivavaka ange ny nofontsika fa tsy ilain'Andriamanitra mihitsy ny vavaka avy amin'ny nofontsika fa vavaka avy amin'ny fanahy ny ilaina. Hoy ny Jaona 4:7-20. Inona ny tianambara? Tsy tanteraka akory, tsy hoe atao anatin'ny baiboly ato misy fitenin'ny teolojiana azy mihitsy izay hoe mizatra hafahafa zany ao fiteny azy. Rehefa nandray an'i Jesosy tsika dia avitra tsika zay, voavonjy tsika, marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa mandritra ny fiainantsika nefa tsika dia mbola miasa anatintsika foana ny tompo satria mbola manao zavatra tsy marina be da be foana tsika. Sarahantsika tsara zany ny être sy ny action. Sarahantsika. Rehefa ndikany hoe être zany maizy azy atsika. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia Jaona voalohany ihany 7, Jaona voalohany 7. Zao ilay teny eo amin'ny 9:7 hoe traso nefa vakitsika hatreo amin'ny 9:9 hoe Jaona voalohany 7. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Zao ny nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Mampivadika atodobe zany teny zany. Raha tsy azonao tsara izay olona anankiroa ao anatinao izay. Ny devoly dia mikitika an'ilay nofinao. Rehefa io nofo iny voakitika, tsy ny devoly no manota akory fa ianao no manota. Dia manota tsika rehefa mandeha amin'ny nofontsika. Fa ilay fanahintsika rehefa novelomin'ny fanahin'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fanahintsika. Io fanahy ao anatintsika io rehefa mitoetra ao, rehefa ao anatintsika velona indray io fanahintsika io, izay ilay hoe mandeha amin'ny fanahy. Tsy mahay manota ny fanahy. Tsy mahay manota io rehefa hitoerany fanahin'Andriamanitra, rehefa lasa tempolin'Andriamanitra. Ilay fanahiko ny tsy mahay manota fa ny nofoko mahay manota. Dia izay ampandehaniko amin'ireo amin'ny fiainako dia manota na tsy manota. Azonao ve? Minao fa azonao dia aza taitaitra rehefa tenenin'ny olona hoe vavaka ohatr'izao, raiso izay atandrify anao ao anatiny. Misy zavatra mila hitsy, ndao ahitsy. Misy zavatra mety manendrikendrika izy dia mitsaratsara ivelany dia makarary fo anao, meo an'i Jesosy niady. Dia tohizo ny tsara efa ataonao, tohizo ny fiarahanao miaraka amin'ny tompo dia mifalira enjehana no marina ianao. Sambatra ange ianao amin'izany Efa ora ray sasany izay ny rahantsika. Ajanony eo aloha ilay izy androany. Faly be niaraka taminao teo. Fa andao hivavaka aloha tsika dia hivavaka ho anao alohan'izany dia tsy maninona koa raha hivavaka ho amin'ny firenentsika miaraka tsika amin'izao akatoky ny atongavan'ny rivo mahery. Rivo mahery ny antsoina azy fa tsy atao hoe rivo doza. Tsika ho azy mamboatra vava, mamboatra lela, tsy manononona loza fa manonona izay tokony ho tononona. Rivo mahery. Vavaka ary tsika. Andriamanitra hainay feno fankasitrahana anao ny fonay afaka ny fampizara teto amin'ny fanontaniana vitsivitsy ihany. Mety mbola be da be ny zavatra tianay fantarina
misaotra anao ny amin'izay voazara rehetra tompo any diovy izay rehetra voateny any dia izay voa avy aminao no aoka ho voatahiry any anatin'ny fonony mpijery any mpiaino rehetra fa izay tsy avy aminao a dia sorona amin'ny anaranao dia reny voatahiry rehetra koa reny rehetra reny a tena hitondra fiainana ho pratika ny fiainana mihitsy zany hoe mandeha amin'ny fanahy raha misy olona aminay rehetra Jesosy tena mbola tsy mahazo antoka tsara hoe efa mifototra aminao ny fiainany a ka sy ho manokana izy hanolotra ny tenany a ho anao. Misaotra Jesosy fa ho anay rehetra izay efa anao kosa amafiso any anatinay fa anao zahay Jesosy ary sokafo ny masonay ahaizanay tsara midikany hoe mandeha amin'ny fanahy tsy hahatonga anay ho terisaina tsy hahatonga anay andeha ambany lalàna indray a nefa koa tsy hahatonga anay goragora dia eritreritra zavatra tsy mihoatra ny tokony heverina mahatoky anao zay fa miasa ianao a dia mahatonga anay ho amin'ny finoanay masina indrindra apio zay Jesosy handray an'le finoana avy ao amin'le finoanao amin'le fatsakanao tsy aty amin'le anay mora ritra fa le any aminao dia rainay ianao Jesosy dia indreto izahay miara mivavaka ianao mahita le cyclone le rivo mahery ianao tompony miaro ny tsirairay miaro ny firenenay fantatray fa le teninao koa mampatsiahy ny teninao hoe ianao any amin'le Isaia 43 iny 17 hoe raha mita ny rano ianao tsy hanafitra anao izy tsy ho rendrika ao raha mamaky afo izay tsy ho may ao anatin'ny fomba fiasanao mihitsy eny re nivavaka mihitsy zahay hoe afaka devienao nge io cyclone io fa tsy zay no niseho isaorana anao tompo zany a fa tianao zay hamakivaky tsy hoe hamakivaky fa ho vakivakiany le izy hoe tsy ho vakivakiny ahoana moa zany fa mandeha à travers an'le firenena le izy ahitanay ny voninahitra ao miaro anay arovy ary ny mpanomponao tsirairay avy arovy ny tokantrano arovy ny trano fiangonana arovy ny trano tsirairay arovy ny zaza madinika ny lehibe arovy ny fototra avitrasa Jesosy arovy hatramin'ireny tetezany reny arovy ny hazo tsy enjera animba zavatra any amin'ny fanimbana zavatra tononay amin'ny anaranao Jesosy manomboka any amin'ny fidirany any amin'izay morontsiraka tsy nanana manory sy ny sisa arovy daholo izay andalovany na ny rivotra mahery na ny rotsakorana be Jesosy ho eto amin'ny antonony izahay dia mbola afaka manohy mianatra mpianatra tonga ny alatsinainy tompo tsy misy fanararotana samihafa amin'ny vidin-javatra samihafa jereo manokana izay tena ao anatina fahasahiranana mety any amin'ireny toerana iva reny mety tsy manana mety ny trano arangery tompo mety trano boritra Jesosy mety misy an'izany arange any manondrafo ianao tompo vonjeo ny firenenay vonjeo ty Madagasikara anay ty ary hoeto hitodika any aminao tena hiandrandra anao tompo satria miteny aminay ianao hoe rehefa mikatsaka anao zahay ary katsahanay mifonay rehetra ianao dia mamaly vavaka anay ianao dia miaro anay ianao miaro ny ankonany tsirairay avy miaro ny fiangonana miaro ny tsirairay avy ny firenena amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka amen amen. Hatreto fiarahantsika asianao dia asitrapon'ny tompo tafaverina soa aman-tsaritsika dia manohy ny fianarana ny resaka hoe meteza ho tefena ho tsara kokoa zay ny loha hevitritsika ao anatin'ny fianarantsika mity sy manao ny sitrapony Jesosy mity an'i Jesosy sy manao ny sitrapony satria tsika asianao amin'ity taon'ity velona hity an'i Jesosy sy hanao ny sitrapony zay aravako fa mandrapitafa indrindra.